andraolana ity nosy malalana ity mangataka aminao zahay Kristy fa haoreny olana esory ireo fatorana zay mbola manefitranay iray amina anao anye ity Madagasikara ity Jesosy o miangavy anao rezahay onjereriray. Izaho Ramatoa Razany Marie Germaine dia olon-tsotra kristianina zanaky ny fiangonana nahazo hafatra avy tamin'Andriamanitra Reny Jesosy Kristy zay tompony fahefana rehetra ny an-danitra sy ety an-tany. Mialohan'izany nefa nivavaka atsika. Andriamanitra misaotra anao zahay no ny fitiavanao manokana ny Madagasikara. Mankasitrika anao raha mbola miteny ianao ary tianao ny hananany firenena malagasy araka ny tononkira zay asandratray hiadagna sy ho finaritra sambatra tokoa izahay. Mankasitrika anao zay tompo ary ny hafatra avy aminao no horesahako fa na dia misy arany zavatra tsy mety amin'ny fomba fiteniko fa anao Andriamanitra ndraika ampihainy ny olona rehetra am'izay tegna tianao ambara. Amin'ny anaranao Jesosy ny anaovako izany vavaka izany. Amen. Ampahany amin'izay hafatra efa nampitaiko tamin'ny 15 Jona lasa teo zao ampitaiko magnaraka zao. Alohan'izany de maneho ny fiaraha-miory ny tenako sy ireo mpiara-mikambagna amiko noho ny famoizana aina ny sesisesy teto amin'ny firenena tamin'ny volana Jona lasa teo. Mampahery ny fianakaviagna, ny vady, ny reny, ireo pretampo noho ny fisarahagna manaina ary tsy mitsahatra mivavaka ho anareo zahay mba le tompony faherezagna ny hanafaka ny alahelonareo. Ry malagasy havako, mizara telo ny hafatra ny tompo ampitaiko amintsika eto. Ka ny voalohany dia ho an'ny mpitondra sy ny mpanao politika. Ny faharoa dia ho an'ny fiangonana sy ny kristianina ary ny fahatelo dia ho an'ny vahoaka malagasy. Ho an'ny mpitondra sy ny mpanao politika, toy ny vilany mitongilana hitan'ny Jeremia mpaminany voalaza ao amin'ny toko voalohany manomboka amin'ny 1:12. Toy ny vilany mitongilana voalaza ao ny firenentsika. Mitongilana ka mila fanarenana, mahantra isika ka mahazo latsa avy amin'ny manodidina satria tany manan-karena Madagasikara nefa ny mponina ao anatiny dia tena mahantra. Mila fanarenana saingy tsy amikerina ampahatanjahana. Izany fanarenana izany dia toy ny teny nampitainy Zakaria mpaminany fa izay hoe tsy amikerina ampahatanjahana fa amin'ny fanahiko i Jehova le Andriamanitra ny tafika. Izany hoe fanarenana araka ny sitrapon'ilay mpanamboatra izao tontolo zao. Izany hoe fanarenana araka ny sitrapon'izay mpanamboatra izao rehetra zao no tiany hatao. Hoy ny tompo, tsy mahantra Madagasikara fa nampahantrainy. Ny mampahantra azy dia tsy ireo filoham-pirenena ny fandimby mitondra ny Madagasikara na ny ankehitriny fa inga fahotana. Ilay fahotana no nampisaratsaraka sy nampiady ary nampahantra. Fa tonga ny fotoagna zay ampiasagna ny fihavana sy ny firaisankina mba ho isan'ny fanohitra hanarenana ny firenena. Ny fihavanana sy ny firaisankina dia fanomezan'ilay mpamorona ho an'ny malagasy. Tamin'ny taona 2004 dia voalaza fa tsy ny SADC na ny Troika na ny Banque Mondiale na ny FMI no hanavotra ny Madagasikara fa amin'ny alalan'ny fihavanana sy ny firaisankina ary ny fiarah-midiniky ny samy malagasy. Tonga ny fotoagna efa mitodika amintsika zao ny tompo.
satria efa miseho avokoa ny famantarana te hanarigna ny firenentsika izy fa mila ny tena fahavononantsika. Hanangana tetezamita izay hanatanterahana ny vina tsy vita notakiny hatao tamin'ny lasa. Tetezamita hanombohana ny fampihavana, hisian'ny fifamelagna sy ny firaisan-kinantsika. Tetezamita hanaovana lalam-panorenana vaovao mifanaraka amin'ny fisainan'ny malagasy ary lanieram-bahoaka. Tetezamita hanaovana fifidianana madio sy mangarahara, hanaovana ainga vaovao ho amin'ny fanovana toetsaigna, ho amin'ny vahoaka sy ho amin'ny mpitondra, mba hitantanana tsara ampahadiovana ny raharaham-panjakana. Tsy sarin-tsarim-piovana fa tena tetezamita hampitana ho amin'ny fahombiazana. Oka ho tonga saigna atsika ary mifagnaraha tsara mba hisorohana ny ady mba amin'ny korontana izay mahatonga fahapotehana sy fifamonoana. Ho an'ny fiangonana kristianina, izaho no andrasan'ny nosy, hoy ny Tompo. Isaia 40:7 amin'ny tapany faharoa. Ary dia manankambara amintsika zany izy satria ianareo ny vavolombeloko hoy izy. Koa mitsangana mihazava, isika kristianina no maro anisa, isika no mpianatry Jesosy. Ary hoy Jesosy ao amin'ny Maty 5 hoe sambatra ny mpampiavagna fa izy no atao hoe zanak'Andriamanitra. Koa aloha ny asa fampihavanana andrasana aminareo dia aseho fa valim-bavaka Kristy ny firaisantsika. Oka izay ny fifanaratsiana, vokotra ny fisamahafan'ny fototra na fampianaram-pinoana sy ny fomba tsy mitovy. Ianareo ny fanasin'ny tany ary nasaina haminany mba hampisy aina ny taulamena araka ny Ezeka 7:30 isika. Ianareo ray aman-dreny FFKM sy ny fiangonana ivelany FFKM dia mila miombona satria mifamelona sy mifameno toy ny taova anatiny sy ivelany eo amin'ny vatana. Mangataka aminareo aho, hoy ny apôstôly Paul, mba handeha mendriky ny fiantsona izay niantsona anareo. Amin'ny fanetrentena rehetra sy ny fahalemem-panahy, amin'ny faharipo, mandefitra amin'ny fitiavana, mazoto mitagna ny firaisana, avy amin'ny fanahy, amin'ny fehim-pihavana, iray ny tena ary iray ny fanahy, dia toy ny antsona anareo ho amin'ny fanantenana iray momba ny fiantsona anareo. Iray ny Tompo, iray ny finoana, iray ny batisa, iray Andriamanitra, sady iray n'izy rehetra, izay ambonin'izy rehetra sy manerana azy rehetra ary ho ao amin'izy rehetra. Efesianina 4:1-4. Na dia toa efa vonona ho amin'ny fanarenam-pirenena aza ny mpanao politika sy ny vahoaka, dia mila ohatra avy amin'ny fiangona, amin'ny fifagnatona, amin'ny fifamelagna ary ny firaisan-tsaigna. Efa miandry zany koa ny vahoakan'Andriamanitra fa ny mpitariky sy ny rafitra no sisan-drasa. Efa nomeny Jesosy Tompo ho an'ny fiangonana kristianina eto Madagasikara ny harem-pahasoavana, dia ny fitiavana sy ny fanetrentena, ny finoana sy ny fibebahana araka ny namohazan'izy Tompo ireo ray aman-dreny tany aloha. Zanaky ny misionera sy ny mpaminany ny fiangonana malagasy. Efa voalazan'ny Tompo raha teo fa tiany ohatra i Madagasikara ary tiany ohatra eto ny fiarahan'ny fanjakana sy ny fisoronana, dia ny fanjakam-pisorona. Petera 1:2-7. Ary izao koa tsy mahazo valim-bavaka ny kristianina ahoana, satria ampatsahivon'ny Tompo ilay teny malaza ao amin'ny tantara faharoa 7:7-7 hoe raha ny oloko izay nantsona amin'ny anarako no avy hanetry tena ka hivavaka sy hitady ny tavako ary hiala amin'ny ratsy fanaony, dia hiaino any an-danitra aho ka hahasitrana ny tany.
Isan'ny ratsy fanao ny fifandratsian'ny samy kristianina, ka itakiana fiovana araka ny voasoritra hoe miovà amin'ny fanavaozana ny saina mba hamantaranareo ny sitrapon'Andriamanitra izay tsara sady ankasitrahana no marina. Romanina 12:2. Koa maminania sy mampiara ny teny fikasagna voalazan'i Ezekela 7:30 mba hanafainganan'ny tompo ny fanasitrahana ny tanitsika. Ho an'ny vahoaka, hoy ny tompo, indro avoaziko ny zavatra rehetra. Soraty fa mahatoky retenireo. Apokalipsy 1:20. Efa alatsaka amin'ny fahantrana lalina tanteraka ny firenentsika. Kanefa hoy ihany tompo, mpanao ny lanitra sy ny tany, efa hitako tokoa ny fahorian'ny oloko, ary efa reko ny fitarenany, ary efa fantotra ny alahelony, de efa nidina aho zao hamonjy amin'ny tanan'ny mpampahory azy. Exodosy 7:7-10. Tsy ny mpitondra ny fandimbo no fototry ny fahantragna, farafahotagna. Ho atao amin'ilay Andriamanitra nahary zao rehetra zao isika hiala amin'ny ratsy nampidira izay nahatonga loza ho an'ny firenentsika. Voasoratra amin'ny fanambaragna nampanoratin'ny apôstôly hoe fa samby efa nanota izy rehetra. Romanina 7:17. Koa tsy ny fitenegnan'ny fahotagnany hafa na ny fifanaratsiagna no hanarenana ny firenentsika, fa ny fiverenana amin'ilay Andriamanitra mpamorona. Isan'izany fiverenana izany ny famerenana ny fihavanana sy ny firaisankina. Tian'Andriamanitra loatra ty firenentsika ty ary tiany hatao ohatra, ka ho izy, fa indro hitodiky ho aminareo aho ka hanatrika anareo, dia hasaina sy ho fafazana ianareo. Ezekela 4:30-7. Ary voasoritra ihany koa hoe ary hitodiky mankany amin'ny nosy izy ka hahalasa be, ary hisy mpanapaka hampitsahatra latsa-taony sady hatsingerigny aminy ny latsa-taony. Daniel 1:12-17. Nolazain'ny tompo mba ho antsika koa teny ao amin'ny Isaya 5:7-7 hoe nivokatra ny fisasaran'ireo olona lavatsangana hafindra ao aminao, ka ho anao zany, ary hanaraka anao ireo. Avy mangadra izy ka iankohoka handady eo anatrehanao, dia hifona aminao hoe ato aminao tokoa Andriamanitra, ary tsy misy Andriamanitra afa-tsy izy ihany. Koa andeha isika hanangana ny mandany Madagasikara mba tsy ho latsa intsony isika. Mitodiky manokana amin'ny mpitandro filaminana, misy aminareo mivily lalana, saingy tsy hoe ratsy avokoa ianareo. Tsarovy fa ianareo dia natao hiaro fa tsy ho hery famoretana na mpampihorohoro. Hoy ny tompo, mampahatsaro anareo izay tokony hatao, aza mitoatoa foana. Tandremo, 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 hoy Jesosy. Te hanarigny ny firenenareo aho, ka anisan'ny andry diankinany maro ianareo amin'ny fanarenam-pirenena, ary nanankinako ny fiarovana ny ain'ny malagasy maro. Tsarovy fa ny miaramila manafika dia tsy mahazo maningo tena amin'ny raharahan'izao fiainana zao, mba hafaly izay efa nifidy azy ho miaramila. Timoty 2:2-5:17. Ary Andriamanitra no nametraka anao amin'ny toerana io, dia mahereza ary mijoroa amin'ny fahamarinana ahatanteraka ny adidy izay nankininy taminareo. Misaotra nare ny hainy tompoko. Andeha ary sika hanangana ny mandany Madagasikara mba tsy ho latsa intsony sika. Misaotra tompoko. Fiadanana ny eo anao, fiadanana ho an'ny ankonanao, fiadanana ho an'izay anananao rehetra, ary fiadanana ho an'ny firenentsika. Saotra tompoko lahy, saotra tompoko vavy.